Ao anatin'ny hetsika toekarena indray kosa isany misongadina amin'izao fotoana izao ny sim 2012 niditra tamin'ny fihenam-bidy goavana eo amin'ny finday ny Orange Madagascar ary moa izay mampiranty ao amin'ny Salon de l'industrie de Madagascar na ny sim 2012 etsy Mahamasina omena fahafampo ihany koa anefa ireo mpanjifa amin'ny lalao quizz izay mety hahazoana lela vola hatramin'ny tapitrisa Ariary sy loka lehibe toy ny vata fahitalavitra farany izany lovara manantsoary no anao ny fanadetsina amin'ny sariny Christian Rakotindramanga. Nanomboka androany dia nidroso tamin'ny fihenam-bidy goavana eo amin'ny finday ny Orange Madagascar izay mampiranty ao amin'ny Salon de l'industrie de Madagascar na sim 2012 etsy Mahamasina amin'ny alalan'ny braderie smartphone sy ny foire du mobile. Sasifona koa fa eto amin'ny stand ny Orange Madagascar aty amin'ny Salon de l'industrie de Madagascar dia misy ny fihenam-bidy goavana hatramin'ny 20 eo amin'ireo kojakoja momba ny internet sy ny ataontsika hoe smartphone isan-tsokajiny. Ankoatr'izay dia misy koa manomboka androany ka hatramin'ny ady ataontsika hoe foire du mobile, izany hoe misy karazana finday zany amidy eto ny vidiny mirary dia mirary indrindra arak'izay anaran'izay hoe foire du mobile. Olona misy 400 isaky ny herinandro kosa no fantatra fa zaraina loka mandritra ny quizz orange mandritra ity volana novambra ity ka hatramin'ny volana janoary 13 sy 20. Naompana amin'ny fifaninanana ny fanontaniana apetraka amin'ny quizz. Kilalao karakaraina orange io zany kilalao ataontsika hoe quizz efa misy foana moa izy io isan-kerinandro fa ny amin'ity volana volana desambra volana janoary ka hatramin'ny volana février dia kilalao mikasika indrindra modidina indrindra momba ny kanina 13 sy 20 no atao zany hoe fanontaniana apetraka eo zany paresa misy izy apetraka misahana indrindra momba ny kanina zany sy ny foot. Raha amin'ity herinandro ity ka hatramin'ny lahady zany olona 100 € mety ho tseky vitana ny loka voalohany sy ny faharoa sy fahatelo mitovy ny zavatra ho azony télé anankiray ngezabe télévision lay dia izy io ary ho an'ny faha-efatra kosa vola mitentina rehetra ariary ary ny fahadimy ka hatramin'ny faha-100 dia misy karazana vola ihany koa mena anazy. Tsotra ny fandraisana anjara amin'ny quizz CAN Orange 2013 alefa amin'ny alalan'ny SMS amin'ny laharana 907 ny teny hoe quizz ka izay mahazo noty betsaka indrindra no mahazo ny loka tsara indrindra.